Fahafantarana tamin'ny fomba ofisialy androany kosa ny fijoroan'ilay fikambanana antsoina hoe Comité des jeunes universitaires de Madagascar manana ny tanjona manana ny foto-kevitra hijoroany izany fikambanana vaovao izany. Ny orina tamin'ny taona 14 ny Comité des jeunes universitaires de Madagascar ka ny tamin'ity taona ity izy ireo vao nahazo ny fankatoavana ara-panjakana ny fisian'izany fikambanana izany amin'ny ara-dalàna ny mahakasika ny fiainana ara-tsosialy ny mponina sy ny famahana ireo olana mianjady amin'ny malagasy ny fotony no isan'ny andefan'ny tanjom-pisian'ny fikambanana. Comité des jeunes universitaires de Madagascar dia mpikambana ao anatiny dia misy ny sarangan'olona rehetrarehetra, misy ny olon-tsotra, misy ny mpiasa, misy ny mpianatra ary misy ny tsy anasa ary misy fikambanana koa mikambana ato anatin'ny Comité des jeunes universitaires de Madagascar. Inona moa ny mission na ny asan'izany hoe Comité des jeunes universitaires de Madagascar zany dia miasa eo amin'ny sehatra maromaro eo amin'ny lafiny sosialy voalohany indrindra, amin'ny lafiny fampandrosoana, ny ara-toekarena, ny ara-kolotsaina, ny tontolo iainana, ny ara-teknôlôjia, ny araky ny lalàna zany satria tsara marina fa ny membre ato moa zany dia izay olona feno taona rehetrarehetra ny membre ato amin'ny Comité des jeunes universitaires de Madagascar. Ny fikambanana CGUM moa dia fikambanana mampitambatra ny sarangan'olona rehetra na ireo olon-tsotra na ireo fikambanana na mpiasa na mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo. Manodidina 2,5 sy 1 alina eo ankehitriny ny mpikambana ao amin'ity fikambanana ity izay marihana fa mahenika Madagasikara ireo ratsa mangaika ao aminy.